Miarabanao ry-pianoavana tafaraketo isika amin'izao andro famaranana ny taona izao. Zava-dehibe izany ary isorantsika an'Andriamanitra. Teny avy amin'ny tenin'Andriamanitra no atolotra antsika ao amin'ny Salamo 5:12 manao hoe: ianao Jehovah hitahy azy, fankasitrahana no ataonao manodidina azy ary ho toy ny ampingany mandrakarivany ianao. Izay no teny ampitaina amintsika ho an'izay rehetra tonga amin'izao andro manokana izao, tratran'ny farana hoy ny fanambarana fitenin'ny Malagasy. Koa andeha isika hivavaka ho an'ireo izay mangataka vavaka manokana androany, fisaorana noho ny fahatrarana izany faran'ny taona izany, ary koa fangatahana ny ahafahana ihany koa hiditra amin'ny taona vaovao. Hivavaka isika tompoko. Misaotra Andriamanitra noho ny fitahiana manokana natolotra ho anay rehetra tratra izao fiafaran'ny taona izao. Zava-dehibe ho anay izany. Ianao no nitantana tamin'ny alalan'ny fahasoavan'ilay Jesosy ary nomenao an'ny olombelona rehetra izany, fa izay rehetra nanaiky azy kosa dia nomenao sy nombanao ny fitahianao, mankalaza anao izay. Izay tsy salama tamin'ity taona ity Andriamanitra. Misitranonao anie izy ireny, ary izay hiditra amin'ny taona ho avy dia aoka kosa ombinao sy tahianao manokana. Irinay Andriamanitra, ny fisaorana rehetra izay nasandratra ny olonao tao anatin'izay tontolon'ny taona izay sy ty andro manokana androany ity, dia ianao no andraisaka sitraka izany. Irinay ihany koa no ombanao ny fianakaviana, ny olona manokana izay manolotra fisaorana anao, ianao hitantana ny fiainany, ary ny hoavy no manontolo dia ampelantananao amin'ny vavaka dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.